mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mpifaliana riavana no irariansoantsika ny tokantrano any tratry ity alarobia fa 4 ny volana desambra ity. Ny mofinaina voalahatra antsika anio dia ny fiazan-tsaramasina araka ny liokalioka toko fa 7 lioka toko fa 7 ny andininy fa 1 ka hatramin'ny andininy fa 9 lioka toko fa 7 ny andininy fa 1 ka hatramin'ny andininy fa 9 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nihaino izany ny olona dia nandroso ny teny Jesosy ka nanao fanoharana satria efa akaiky an'i Jerosalema izy ka nataon'ny olona fa izy io faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy izy: nisy andrian-dahy anankiray nandeha nakany an-tany lavitra mba handray fahefana hanjaka teny verina. Dia niantso vola lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsa 10 ka nanao taminy hoe mandra-toa mandra-piaviko. Fa ny vahoakany nankala azy dia nampitondra teny nanaraka azy hoe: tsy manaiky anjakany lehilahy iny izahay. Ary no nitaveriny izy rehefa nandray fahefana hanjaka dia nasainy nantsoina akeo aminy izany mpanompony meny vola izany mba ahitana izay azony tamin'ny fandratoana. Dia tonga ny voalohany ka nanao hoe: tompoko, ny farantsanao iray efa nazahoana tombony farantsa 10. Ary izy tamin'ny tsara izany ry mpanompo tsara satria natoko tamin'ny kely indrindra ianao dia manapaha tanàna 10. Dia tonga ny anankiray koa ka nanao hoe: tompoko, ny farantsanao iray efa tonga farantsa 10. Ary ao koa izy tamin'io manapaha tanàna 10 koa ianao. Fa tonga kosa ny anankiray ka nanao hoe: tompoko, indriny farantsanao izay notehiriziko voafono tamin'ny mosara, fa efa natahotra anao satria olona mila voatsiary ianao ka maka izay tsy napetraka ao ary midindry izay tsy nafafinao. Ary hoy ny tompony taminy: ny vavanao no tsarako anao, ry mpanompo ratsy fanahy, fantatrao fa izaho dia olona mila voatsiary ka maka izay tsy napetrako ary midindry izay tsy nafafiko. Koa nahoana no tsy napetraka ao tamin'ny mpanana vola ny volako? Ka rehefa tonga dia honandray ny ahy mba hanjanany. Ary hoy izy taminy izay nitsangana teo anilany: alao ny farantsa iny aminy ka omeo ilay manana farantsa 10. Fa ireo taminy: tompoko, efa manana farantsa 10 izy. Lazako aminareo izay rehetra manana dia omena, fa ny amin'izay tsy manana na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Fa ireo fahavariko tsy nanaiky hanjakako ireo dia ento-tika vono eto anatrehiko. Ary rehefa niteny izany izy dia nandeha nialoha hiakatra ho any Jerosalema. Ray masino, manamasinana ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Ny fa 20 ry havana no entina mampahirenao tapany farany: mandra-toa mandra-piaviko, mandra-toa mandra-piaviko. Raha toa ka mamaky ny Matteo 5:20 satria rehefa koa malala fanoharana momba ny talenty izy io. Lay mpanompo 3 nomeny tompony talenta samihafa. Tao ilay nomena talenta 10, tao ny nomena talenta 2 ary tao ny nomena talenta 1. Mitovitovy lay fanoharana saingy raha tena jerena amin'ny tsipiriny dia samihafa. Samihafa lay tiana ampitaina, lay hevitra tiana ampitaina, lay tantara mitovitovy. Raha toa ka mametraka ny mametraka toerana ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana matio, fampiasana ny talenta matio, dia ilioka kosa dia mametraka bebe kokoa ny lanjany fahasoavana, ny lanjany atao hoe fahasoavana. Mandra-toa mandra-piaviko, hitantsika amin'ity lioka toko fa 7 ity ny lanjany atao hoe fahasoavan'Andriamanitra. Azontsika tarafina tsara amin'ity ny mahazava-dehibe izany hoe fahasoavana izany. Mandra-toa mandra-piaviko. Voalohany indrindra dia izao: lay mpizara ilay farantsa eto dia andrian-dahy anankiray izay andeha ho any an-tany lavitra haka fahefana, handray fahefana, hanjaka dia hiverina. Tsy izay mihitsy akory no ao amin'ny Matteo dia tsy andrian-dahy no resahana fa mpanompo, fa tompo tsotra, mpanambola,
zay minanana mpanompo. Fa eto kosa dia andrian-daza manany maha izy azy ny tantarain'ny lioka. Kanefa io andrian-daza olona tsotra andrian-dazana izy, nefa tonga mpanjaka, tonga anjaka izy rehefa aveo any amin'ny andininy farany didatsika ny andininy fafito amby roapolo, fa tonga mpanjaka izy. Kanefa ilay andrian-dahy, ilay mpanjaka zany, dia nametraka na nizara ny farantsa tamin'ny mpanompo. Lay mpanompo de izao andevo, lay lazainy eto lay doulos, zay no ampiasain'io, doulos, zany hoe misy elanelany be mihitsy ny toeran'lay andrian-dahy, lay mpanjaka sy lay doulos. Rehefa mitentsika hoe doulos ao amin'ny filazantsaraky ny lioka dia tena olona tsy manana atao hoe niveau na fahalalana be, na olona afaka hitantana, na olona afaka apamokatra akory ary. Raha ohatra ka mpanompo mana-tsaina de tsy natao hoe doulos izy, fa olona farak'izay tsotra indrindra zany, tena mpanompo lay farany ambany mihitsy. Nefa de nanakina n'lay andrian-dahy farantsa, nanakinany adidy, nanakinany andrakitra. Fahasoavana ho tsika, zany hoe nitatsika voalohany indrindra amin'ny teny ty zany de zao manao hoe raha misary, raha ohatra ka maneho ny mombana maneho an'Andriamanitra ilay andrian-dahy, maneho an' Jesoa, ary itsika kosa maka ny toeran'ilay mpanompo de zao tena nomen'Andriamanitra ny fitokisany sika, nomen'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana isika, nomen'Andriamanitra hitantana zay fanomezam-pahasoavana nomenatsika isika, tsy noho ny fahatsarantsika mihitsy, fa tena tsinitsinina azy sika, doulos, nefa de nanakinan'Andriamanitra adidy aman'andraikitra. Tokony tsapatsika zany eo mpamakina ity teny ity manao hoe mandrato mandra-piaviko, de milaza hoe nametrahan'Andriamanitra fitokisana isika, mahatoky atsika Andriamanitra. Lefa sary an-tsaina hoe ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko 2, nahary ny lanitra sy ny tany Andriamanitra, dia nahary ny sahidena, dia napetrany tao ny olombelona. Ary rehefa napetrany tao ny olombelona, Genesisy toko 2:20, de zao le teny manao hoe napetraka Andriamanitra tao amin'ny sahidena ny olona hiasa sy hitandrina azy. Zay le hoe mandrato mandra-piaviko, miasa sy mitandrina. Adin'ny io raha vao malala adinitsika hatrandray fa isika eto amin'ity tany ity, na isika zay omen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana na talenta de zao nataon'Andriamanitra hitantana, nataon'Andriamanitra handranto, ary nitokisan'Andriamanitra isika, tena nitokisan'Andriamanitra. Alaivo sary an-tsaina hoe enao mba manana zavatra tsara, asa finday ve ny tananao, fiarakodia ve ny tananao, asa fitaovana fampiasa andavanandro ve, atao ve manana zavatra tsara anankiray ianao, ary rehefa andeha hivoaky ny trano anao na andeha asa anao vakansa na hiala sasatra, dia apetraka ao amina olona anankiray ny zavatra tsara ny ampelantananao, de ho azo antoka mihitsy, fa tsy ametraka amina olona tsy azonao antoka ny zavatra tsara zay nisasaranao, ny zavatra tsara zay nanahiranao, tsy apetrapetraka ao amin'ny olona tsy fantatra, na apetrapetraka ao amin'ny olona tsy azo antoka, fa tsy maintsy amin'ny olona azonao antoka no ametrahanao azy. Tsy maintsy amin'ny olona azonao antoka, fa tsy hanimba azy no ametrahanao azy. Andriamanitra zany raha nametraka ny olona teto amin'ny sahidena, de nahatoky ny olombelona izy. Andriamanitra raha nametraka ny olona atao amin'ny sahidena, de nahatoky an'Andriamanitra izy, nahatoky ny olona izy. Andriamanitra nametraka fitokisana tamin'ny olona. Tsy tao an-tsain'Andriamanitra mihitsy zany hoe hopitehan'ny reto olona reto ity zao tontolo zao ty, ho simban'ny olona izao tontolo zao ty. De tahak'izay koa eto amin'ity ity Lioka 2:20 ty, Andriamanitra tena nahatoky ny olona, ary zay le fahasoavana. Andriamanitra nahatoky atsika, Andriamanitra mahatoky atsika ka manome atsika fanomezam-pahasoavana, manome atsika fahasoavana. Tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy raha toa ka manome atsika ny fahaizana mampianatra izy, fahaizana miteny izy, fahaizana mariky izy, fahaizana mampahalalana mitariky izy, manome atsika vola izy, manome atsika reny izy, de zao tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy
ny iaia hoe ito ve zao omenan'ity omeko azy ao ty fanomezam-pahasoavana ty de tsy hainy nampiasa azy ity olona ity dia omeko fanomezam-pahasoavana ve de ampiasainy amitsy izy tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy zany. Andriamanitra de mahatoky tanteraka ny olona ary zay ny voalohany mahafahasoavana ny fahasoavana. Na dia olona tsotra aza dolos ireto mpanompo ireto tena ametrahan'Andriamanitra ny fitokisany. Azany de afaka malala tokony ohatsaitsika tsara mihitsy fa isika mpino de nitokisan'Andriamanitra. Nitokisan'Andriamanitra ohatsain'Andriamanitra tsy misy mihitsy manao hoe ataoko mpianatra, ataoko mpatandrina, nataoko dekona, nataoko mpitondra fivavahana, nataoko inony ty olona ity de rehefa niantso zay Andriamanitra de tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny hoe ity olona ity zao de anaoko toto, ity olona ity zao de tsy hanao tsara ny asany. Tsy manana fitsarana mialoha tahak'izay mihitsy Andriamanitra. Fa Andriamanitra rehefa mametsaka atsika amin'ny andraikitra anankiray de mino sy mahatoky izy fa ho vitantsika izay. Zay le fahasoavana. Andriamanitra tsy miahiahy mihitsy raha ohatra ka manome atao hoe manome ohatra ao am-bokin'ny Genesis toko 7. Toko 2 Andriamanitra manome vady ho andra lehilahy na ho andra vehivavy de zao nahatoky izy fa ho vitandra lehilahy na ho vitandra vehivavy ny ampiadana ny vadiny. Tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy ny hoe omeko andra lehilahy zao ty vadiny ty de ho vonony ao na omeko andra vehivavy ty vadiny ty dia ho ampijaliany ao. Tsy ao an-tsain'Andriamanitra mihitsy zany. Raha ao an-tsain'Andriamanitra zany dia misy tsy fahatanterahana zany eo amin'Andriamanitra, misy fiahiahina zany eo amin'Andriamanitra, misy imperfection zany eo amin'Andriamanitra. Fa matoa Andriamanitra nametraka ny fitokisany tamin'ny olona de azony antoka ny zavatra nataony tamin'ny olona fa tsara indrindra ny olona. No zany de izao ny mpanompon'Andriamanitra omen'Andriamanitra didy aman'andraikitra de itokisan'Andriamanitra. Tahaka ireto olona zay natao hoe mpanompo nametrahany farantsa folo ireto. Revako malala ny fahasoavana voalohany indrindra tokony ho tsapanao de nao nitokisan'Andriamanitra. Andriamanitra manana ny fahalebiazany, famboniny nefa de nametraka ny fitokisany taminao de nomeny vola ianao ho tantaninao, nomeny fahaizana ianao ho tantaninao, nomeny harena ianao, nomeny tokantrano ianao, nomeny tanindrazana ianao, nomeny fiangonana ianao, nomeny mpiarabelona ianao, nomeny ianao zany ho tantaninao. Mendrika izany fitokisany zany ve ianao. Ravako malala ny olombelona na isika de tokony hatsiaro hoe tsy mendrika akory le fitokisan'Andriamanitra amampanompo atsika nefa zao nametraka ny fitokisany amitsika Andriamanitra na de tsinotsinona azy sika na de olombelona azy sika voarin'Andriamanitra de nitokisany. Fa ny faharoa de izao ohatsika manao hoe ny teniny andinitsy Andriamasina hoe mandra-toa mandra-piaviko de Andriamanitra nametraka fitokisana tamitsika. Fa ny faharoa de izao mitovy daholo ny nomena ireto mpanompo ireto. Ny antso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ka nanome azy farantsa folo, ka nanome azy farantsa folo. Zany hoe mitovy ny farantsa nomena ny mpanompo tsirairay. Ao amin'ny Matio de tsy zay. Ao amin'ny Matio de nisy nomena 5, nisy nomena 2, nisy nomena 1. De hoy Matio hoe samy araka ny fahaizany avy. Zany hoe matoa nomena 5 ilay voalohany dia manana tombony kokoa izy ka afaka hitantana ny 5. Matoa nomena talenta 2 lay 2 dia zay zany ny zaka ny fahaizana mampahalalany ny 2. Raha matoa nomena ny anankiray kosa dia izay zany mety ho vitany. Samy araka ny fahaizany avy. Hoy Matio. Fa ilioka ny teny hoe tsy samy araka ny fahaizany avy fa tonga de zao zara manta fotsiny mitovy no nomena ny mpanompo rehetra. An'izay mahafahasoavana ny avako malala. Tsy misy fanomezam-pahasoavana zany ambony sy ambany, betsaka sy kely fa mitovy avokoa ny antren'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana nomena antsika. Tsy misy zany amin'ny Luka manao hoe ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitandrina ambony noho ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitsabo, na ny fanomezam-pahasoavan'ny mpampianatra iva noho ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitoroteny, na ny fanomezam-pahasoavan'ny ny mpanjaitra tsara noho ny fanomezam-pahasoavan'ny mpihira, raha zay no azo ilazaina azy. Ny fanomezam-pahasoavana zany eo anatren'Andriamanitra de mitovy avokoa. Mitovy ny fanomezam-pahasoavana, samy nomena mitovy avokoa. An'izay le fahasoavana le avako malala. Andriamanitra mijery antsika de zao mitovy ny jeren'Andriamanitra antsika amin'ny fanomezam-pahasoavana nomeny antsika. Tsy miangatra zany Andriamanitra. Tsika ny manava tena manao hoe ny fanomezam-pahasoavako ambony noho ny anao satria ny ohatry zao. Fa amin'Andriamanitra de zao tsy miangatra Andriamanitra.
fa mitovy ny fanomezam-pahasoavana men'andriamanitra atsika fa izao no afany mandra-to mandra-piaviko. Reafako malala aokary itsika tsy hevitra ny tenatsika ho ambony noho ny hafa amin'ny fanomezam-pahasoavana ny mena atsika na hevitra fa ho iva noho ny hafa amin'ny fanomezam-pahasoavana no mena atsika fa ny fampiasantsika ny fanomezam-pahasoavana ny mena atsika ny zava-dehibe. Eo zany no ampamoahana atsika tsy ny zavatra noraisitsika ny tena zava-dehibe fa ny zavatra atolotsika ao arinana n'le zavatra noraisitsika, le vokatra hoentintsika zany no ametraka ny toerana hoe ambony sa ambany isika natrehan'ilay vokatra. Ndraindray mantsy avako malala isika miteny manao hoe ny fanomezam-pahasoavan'ny mpitandrina dia ambony no ny fanomezam-pahasoavan'ny tsy fantatro ny tekona na ny fanomezam-pahasoavan'ny mpiandry ambony kokoa no ny fanomezam-pahasoavan'ny tekona. Le zavatra noraisina zany ny zava-dehibe amintsika am'izay fotoana zay fa tsy zay ny zava-dehibe, tsy lay zavatra noraisina ny zava-dehibe fa le zavatra natolotra. Raha ny mena fanomezam-pahasoavan'ny mpiandry ianao na nahoana ny nampiasanao azy, raha ny mena fanomezam-pahasoavan'ny mpitandrina ianao na nahoana ny nampiasanao azy, zany hoe lay fomba nampiasana azy no mitondra lay hoe mpanompo tsara na mpanompo ratsy. Samy nomena farantsara avy izy rehetra, ndika zany samy nitokisan'Andriamanitra, mitovy samy tsara, fa ny namparatsy azy na nampatsara azy fotsiny, nampambony azy na nampambany azy de zao ilay nampiasainy ilay fanomezam-pahasoavana. Ary io ara tsy ilay vokatra koa, tsy ilay vokatra, le teny hoe mandra-to, le teny hoe mandra-to no heviny dia pragmateomai, zany hoe nazahoana ny teny hoe pragmatika. Ny teny hoe pragmateomai amin'ny teny grika de milaza hoe tsy de tena milaza lay vokatra loatra, lay vokatra loatra fa lay nampiasana ho azy. Zay dika ny teny hoe mandra-to, zany hoe mandehana ampiasao, mandehana ataovy zay tatano tsara. Tsy lay vokatra zany ny tena zava-dehibe fa lay fomba ny tantanana azy, lay fomba nampiasana azy. Zay ny mahasamy hafa azy amin'ny Matio. Ny Matio dia rehefa tonga lay tompony de ny antso de nanao hoe avoay, tonga de avy hatrany de nampamoaka. Aiza ny vokatra? Amin'ny Matio de zay, ny mena ny talenta 10, ny mena ny talenta 10, ny mena ny talenta 1, aiza le vokatra, aiza le résultat. Fa ny amin'io ka tsy zay mihitsy, tsy lay résultat ny zava-dehibe fa lay fomba, zay nazahoana azy, lay méthode, lay fomba, zay le pragmateomai, lay fomba nampiasanao, ilay nampiasan'ilay mpanompo, ilay farantsa ny tena zava-dehibe. Afaka malala ndraindray isika mezakazaka any amin'ny atao hoe vokatra, itsika moa efa tratra ny kolotsainan'ny culture de résultat, hoe tondra vokatra ve sa tsy nitondra vokatra, mazava ho azy zava-dehibe le vokatra. Fa ndraindray ny manompo vokatra manimba zavatra, manjary lasa hoe la fin justifie les moyens, zany hoe manjary hoe na inona de zao ataoko zay ampisin'ny vokatra, ka tsy de le vokatra loatra amin'io ka ny zava-dehibe tsika teo fa nanahoana ny nampiasanao ilay fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra anao. Nampiasainao tamin'ny fomba ahoana le tena nampiasainao marina tokoa ve, ary nampiasainao tamin'ny fomba tsara ve, nampodininao ve, nanao zay mba mety ve anao tao anatin'ilay toe-javatra. Rehefa ampiasainao zay de tonga ho azy lay vokatra. Zava-dehibe zany ny fifidiananao ny fomba nampiasana ny fanomezam-pahasoavana, ary rehefa nampiasainao amin'ny tena tokony ho izy le fanomezam-pahasoavana de zay mahazava-dehibe ny vokatra. Mety misy olona mety misy olona manatsaina fa sainana ananany tsy nampiasany tamin'ny zavatra tsara fa nampiasainy tamin'ny zavatra ratsy. Zay le hoe pragmateomai, zany hoe ampiasainao amin'ny tokony ho izy, ampiasainao amin'ny fomba mety, amin'ny fomba tsara le fanomezam-pahasoavana, fa tsy ampiasaina mba hahazahoana vokatra fotsiny. Afaka malala fahasoavana zay. Ny fahasoavana zay asehoan'io zany zao manao hoe mitovy lay Andriamanitra de zao mahatoky atsika. Andriamanitra de zao manome atsika ny zavatra zay rehetra mety ilaitsika, ka mitaky kosa toe-posy toe-panahy amin'izay zavatra nampiasantsika azy hoe mety sa tsy mety. Fa ny fahatelo zay hitatsika le avako malala ao anatin'ity andininy ity amin'ny atao hoe fahasoavana de zao
ny valim-piti omen'Andriamanitra atsika, ny valim-piti omen'Andriamanitra atsika dia mifamatotra amin'ny vokatra indray sy am'izay nampiasantsika azy. Zany hoe kay lay fiezahantsika tao anatin'ilay asa fanompona de zao mivokatra azotsika ny fitahim-pahasoavana azotsika na ny valim-piti omen'Andriamanitra atsika de zao mifanaraka am'ilay fiezahantsika, mihoatra lavitra ary moa zay zany azo ilazana azy. Raha fisaritsaina hoe farantsa iray tonga tanàna folo, farantsa iray no nomena farantsa iray zany a dia asan'olona eo amin'ny enimpolo andro eo. Farantsa iray zany asan'olona enimpolo andro, asa re karaman'olona enimpolo andro zany a tsy fantatsika hoe otrina zao ny karaman'olona anankiray indray andro, ataovy hoe 10,000 sy 1 alina, zay ny karaman'ny lehilahy anankiray miasa davanandro, ataovy hoe 2 alina dia karaman'olona enimpolo andro zany, karaman'olona 2 volana zany no midikany hoe farantsa iray. De iny le mpanompo zany zay nomena karaman'olona 2 volana, mpanompo zay tsy zatra mitantana zany mihitsy, ny dolos tsy zatra mitantana zany fa nitokisana izy de nomena karaman'olona 2 volana. Ary io fa nampiasainy le karaman'olona 2 volana de tonga karaman'olona tonga farantsa folo, zany hoe tonga karaman'olona 20 volana avy hatrany. Ary dia rehefa mitondra vokatra izy avany, nampiasainy tsara le izy dia hoy le tompony tamoly andre-tamana hoe mandeha any ianao manapaka tanàna folo. Farantsa ray tonga farantsa folo de avy hatrany de lasa nanapaka tanàna folo, nomena tanàna folo. Be de be zany, tsy arak'ilay vokatra lay takalony farantsa folo ve no tonga azonao de lasa manapaka tanàna folo ianao. Midika zany de zao tena be de be ny fahasoavana. Ay zany lay valim-piti omen'Andriamanitra atsika dia lehibe lavitra no zay mba mety kely fiezahantsika. Niezaka mafy lay dolosy eto na lay mpanompo, niezaka mafy izy avy any amin'ny farantsa ray tonga farantsa 5, saingy zao ao aorianan'izay tonga de nomena tanàna 5 be zao izy. Inona ny sary tian'ny tompo takatritsika amin'ny fanoharana io? Lehibe lavitra noho ny fiezahantsika ny vokatra omen'Andriamanitra atsika. Raha ohatra ka miasa ianao mananateraka ny fanompona, mitantana tsara zay fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra atsika, ny ampahana tenan'Andriamanitra aminao de zao lehibe lavitra no zay mba izay izay vokatra entinao ny valim-piti ampanantenan'Andriamanitra anao. Mety ho nanao zavatra be dehibe ianao, fieritreretanao azy satria mitantana tsara ny vola nomenanao, mitantana tsara ny fotoana nomenanao, mitantana tsara ny fanomezam-pahasoavana nomenanao, nampiasa ireny zay mety ho faharanita-tsainanao, nampiasa ireny tsara ianao ho an'Andriamanitra. Fa izao kosa ao aorianan'izay rehefa mitondra vokatra eo anatren'Andriamanitra ianao dia lehibe lavitra noho zay zavatra nafoinao no omen'Andriamanitra anao. Lehibe lavitra noho izay ezaka nataonao, izay fiezahana ny kelezanao aina, ny vokatra ampanantenan'Andriamanitra anao, ny takalo na ny valim-piti omen'Andriamanitra anao. Zay mahafahasoavana ny fahasoavana. Fahasoavana zany de zao manao hoe tsy mifandanja akory ary am'ilay vokatra nomenany ny fiezahanao, ny valim-piti omen'Andriamanitra anao. Afaka malala alao ery ara mahaiza mitantana ny fanomezam-pahasoavana nomen'Andriamanitra anao. Hoy ny tompo eto, mandrato mandra-piaviko, tsy maintsy ho avy ny tompo, tsy maintsy ho avy izy amboninahitra. Ampiasao ary zay fanomezam-pahasoavana nomenanao, ampiasao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ampiasao fa mahatoky anao Andriamanitra, ampiasao fa mijery anao Andriamanitra, ampiasao fa miandry vokatra, miandry ny toe-tsaina tsara tamin'ny fitantanana zay nomenanao Andriamanitra. Ny tompo rery avako malala ny fahazavantsainanao mandra-piaviny de ahay andranto ianao, ahay ampiasa izay nomenanao mba ho fifalian'Andriamanitra ny zavatra zay nataonao. Vavatsika tompo am'sodranao zahay fa Andriamanitra mahatoky anay ianao, Andriamanitra tsy miangatra, fa Andriamanitra fahasoavana ary manome araka ny lehiben'ny famindramponao. Tompo mitarihanay anana fahendrena sy fahazavan-tsaina
ay ampiasa ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay. Azavilanao itomem-pona tompo aty anatinay ny faharanita-tsaina, ny fahasalamana, ny fifaliana, ny heri-tanjaka omenao anay. Fa tao amy fanahinao masina zay androso an-tsany, ay ampiasa izany fanomezam-pahasoavana izany. Hoy teninao manao hoe mandrato, mandra-piavinao dia omeherim-panahy zay tompo hiasa, mifinono zay asa. De jereo ny firenenay, azavelanao hovarinao anatin'ny fahalainana, fa ampiasao tompo, ampianary tompo, ay asa, ay andranto, ay anompo, ay ampiasa zay fanomezam-pahasoavana nomenao. Efa nomenao ny tanindrazanay, nomenao ny tsirairay avy, ny are-pahasoavana maro isan-karazany hiavahanay am'izao tontolo zao, koa mampianaranay tompo ay ampiasa ireny, mampianaranay ahatsiary fa efa nanome anao, koa dia tario zahay ay ampiasa izay nomenao anay amy fahendrena, amy fahatokinanao. De taio tompo ny asanay isan'andro, taio zay ikelezanay ainy mba ho indrika ho fandratona ao anatin'ny finoana, ao anatin'ny fifaliana, ao anatin'ny fanantenana ny asa ataonay isan'andro. Atao feno fahatahorana anao zahay eo amin'ny asa ataonay andavanandro, anapako amin'ny tokantranonay ny fiadananao, de mametraka ny fiainanay zay tompo eo ambany fitahinao, na mora na sarotra ny fiainanay, de fantatray fa mampandresy anay sy mampifaly anay isan'andro ianao. Misaotra Jesoa, asaotra Jesoa. Amen.